Miarahaba atsika iaby. Zay vao tafaverina iresaky eto fa araky ny teneniko amin'ny publication koa dia tsy tapitapy ny page tsy hay ze nahazo anazy. Ny resaky message metsangera moa zao de mbola tsy mandeha mihitsiny hatramizao aloha hatreto. Nareo mandefa message de mbola tsy misy hitako aloha hatreto fa ny page zao ro tafaverina. Resaky mizara telo ny raha ho resako eto androany. Voalohany makasiky ny zava-misy ze raha tsika mahalala eto amin'ny firenetsika Madagasikara. Fizarana faharoa makasiky ny kabary zay nataony filohatsika androany. Ny fahatelo farany dia hafatry ho anareo artista sy hafatry ho an'ny tanora malagasy sy ho atsika vahoaka malagasy. Ka ny boako anazy araky ny teny voalohany tao de ny zava-misy. I raha tsika malala, i raha tsika mahita ny zava-misy amizao. Iza no diso fanontaniana mipetraky voalohany. Iza no nahatonga nisian'ny korotana be, nisian'ny fahampotena amizao. De tsotra ny fomba fijeriko mahitsy dia ny tompona ndraiky mpanjakana voalohany no fototra voalohany napisy ny korotana sy fampotehana amin'ny firenetsika amizao fotoana zao. Ino no antony mahatonga ana amin'ny teny an'izay? Mahatonga ana amin'ny teny an'izay de zao. Voalohany isika Madagasikara de nanasonia ny resaka demokrasia, nanasonia eratany resaky demokrasia. Tsika nanasonia ny resaky liberté d'expression. Noho izany nareo fitondram-panjakana zany no azo lazaina namboly korotana satria tsy nanaja io zavatry nataony tsika Madagasikara sonia io hoe demokrasia, firenena demokrasia tsika manana mila manana fahalalana amin'ny teny maneho hevitra ny vahoaka. Nefa atramizay tsy noajainareo tompona ndraiky mpanjakana sy ny fitondrana io zavatra nataony Madagasikara sonia io. Ka amiko zany de napisy korotana voalohany ny atsangany korotana de ianareo tsy nanome alalana ny vahoaka aneho hevitra haneho marary anazy ampilaminana. Zay ny momba an'igny zay. Fa raha ohatra namena naneho hevitra malalaka ampilaminana vahoaka minjato isanjato fa tsy ho tonga amin'ny fahampotena ohatran'io eto Madagasikara. Fa ny fahadisoana voalohany de anareo tompona ndraiky mpanjakana tsy manome mihitsiny fa azo andalana ny malagasy haneho hevitra sy hiteny. Zay makasika an'igny. Makasika ny resaky fahampotena fanaraotana, fanaraotana sasany fanampotena marihana aloha fa tsy ireo tanora reo zay haneho hevitra reo mihitsy sy vahoaka malagasy mihitsy haneho hevitry ny marary azy amin'ny delestage nanao fahampotena. Fa reo nanao fahampotena reo de mbola ekipa tamin'ny 2009 zay nitaritina ny filohatsika amizao nanonga-panjakana nanao fandorona raha deo fa etseroa mbola ry zareo io. Mbola ry zareo io manao an'io raha ka ny fitondrana amizao ihany no nampiana dratsy ny vahoaka malagasy hanao fahampotena fananany ombonana na fananan'olona tsotra. Ary reo olona mandroba reo de reo ihany koa reny le olona amenareo koveta, ameny fitondrana koveta sy varitsinjo reny. Fa raha olona hoe tsy zany nampiainanareo an'io mifantoka amin'ny sosialim-bahoaka ny fitondram-panjakana misy amizao nanana ny ampy reny olona rehetra nanana no any isan'andro tsy ho tonga andeha androba. Fa nareo mpitondra fanjakana ihany no mamitaka ny vahoaka madinika amy resaky varitsinjo koveta kely sy ino tsy misy vahaolana hoe vahaolana arak'asa nanany rehetra asa tsy misy zany. Fa anatin'ny firitona anatin'ny mandafiry amy fitondrana de varitsinjo fizarana varimasaka aiza nisy firenena anao an'izany aiza. Fizarana koveta plastika, so plastika, varitsinjo, afaka fivoloka varitsinjo de izay foana ny aina amin'ny vahoaka, tsy misy fivoarana le faina amin'ny vahoaka. Rariny ihany koa tsy mankasitraka ny fandrombana fahampotena ao
fa veriko foana mbola le tamy 2009 foa reo olona mandromba reo satria nampianariny zao fitondrana zao toetra ratsy ny vahoaka malagasy. Zay ny mahakasika an'igny. Faharoa mahakasika ny kabary zay nataon'Andriamatoa filoha androany. Misy zavatra 3 sa 4 notsongaiko ao anatin'ny kabary zay nataony. Voalohany indrindra, efa nitady vahaolana, ekena ozy Andriamatoa filoha fa ny fahatarana tanatin'ny 2 taona efa tonga tao mila reo tao tamatavy Tananarivo ve de 2 taona tsy vita taona baka tamatavy andeha Tananarivo zany fitaovana zany fa tena tsy nirarahina reo mihitsy Andriamatoa filoha ny fikaikaiky ny vahoaka amy resaky délestage sy fitrihan-drano fa ny teleferika ro ny fantohanareo. Teleferika io tao anatin'ny 2 taona koa io niketriketrehanareo an'io zay fa tsy nekeny malagasy fa malagasy mahay agnatin'ny délestage mbola zavatra mandany herinaratra koa ro ny fantohanareo. Ny sénateur frantsay aza tamin'io projet io voahanomboka ny teny tamy vaovao mihitsy fa inona ty ataonareo any vahoaka malagasy ty, vahoaka malagasy ve sahirana amy resaka délestage sy sakafo hoanina isanandro de teleferika ro handeha ho ataonareo a Madagasikara. Tezitra ny frantsay namany ny lay sénateur frantsay taty nandeha tamy vaovao zany. Fa mbola ny insista foana nareo ny vazaha ndray ny mahita ny fijalian'ny malagasy fa nareo mitondra an'ilay malagasy tsy mahita ilay fijalian'ny malagasy. Mahita fa tsy miraharaha ny tena marina, mahaya fa tsy mivaky loha. Ka androany anao Andriamatoa filoha ro milaza hoe vahaolana ovina efa leo ny lainga nafahanao ny vahoaka malagasy mandray mandeva taona zay ny vahoaka malagasy. Ary zany de hita mihitsy ny fanaovana tsinitsiny vahoaka malagasy tsy mba zavatra mbola farany nanandafy, zavatra lazainareo fa ao tamatavy ny panneau solaire sy ny machine agnatiny 2 taona tsy vita taona ty Tananarivo. Incroyable, zavatra incroyable zany fa tsy nataonareo, tsy nivakianareo loha mihitsy le sosialim-bahoaka. Zay mahakasika an'igny. Faharoa, milaza anao Andriamatoa filoha fa hifampiresaka amireo tanora reo afaky mifampiresaka. Raha afaky hifampiresaka any ve naninona tsy navela nareo hanihevatra malalaky de hitanareo tao fitakinana taona fa andrasana fa mitrotsa ny atazeram-bahoaka zay vao hifampiresaka. Faharoa manaraka an'izany, anisany tamy propagande zay nataonao Andriamatoa filoha ny fampananasany tanora. Raha tena nitsindrotra ny tanora anao, vonona efa presaka ny tanora anao, efa nanangana orinasa iasan'ny tanora tsy anasa rehetra eo Madagasikara ary anisan'ny fanampanan-tenanao zany fa tsy nasianao sira ny tanora, tsy nivakianao loha ny tanora fa rehefa mitrotra amizay ny tanora tezitra zay voahay hoe ifampiresaka amy tanora. 4 taona ny mandahanao tao, aiza ny orinasa nataonao ho an'ny tanora, aiza hitsindrovanao ny tanora malagasy, aiza tsy misy na ray aza. Zavatra tsy priorité daholy ny zavatra nataonao tsy henoinao taraim-bahoaka. Androany anao ifampiresaka. Ka amiko efa leo ny lainga amataony nataonareo ny vahoaka malagasy indrindra ny tanora. Zay zany zavatra tiako tenenina aminao amizay Andriamatoa filoha. Ary maranako ny zavatra ho resako eto de zao, ny voalohany dia omeko torohevitra ianao, omeko solution tsara Andriamatoa filoha. Ny vahaolana amizao dia ny fametranao fialana Andriamatoa filoha satria tsy hainao ny mitondra firenena, tsy hainao ny atao hoe mahona firenena mahantra hoentina firenena fitondrana firenena mahantra fa firenena zay firenena famandroso mety hoentinao satria resaka aitsaitra, resaka aingitsaingitra no zavatra tokony ny prioritaire aminao ka na firenena mandroso zany no tokony hoentinao fa ty firenena mahantra andalam-pandrosoana mila fivoarana ohatran'io satria tsy ny manao lahara-pahamehana ny sosialim-bahoaka anao Andriamatoa filoha. Ka ny tsaratsara kokoa ary ny fahendrena tompoko dia ny fametranao fialana fa tsapa sy hita fa tena leo anao ny vahoaka malagasy, leo ny lainga hatramizay, leo tsy firarahina ara-tsosialim-bahoaka hatramizay ny vahoaka malagasy. Ka zay ngamba ny torohevitra tsara omeko anao Andriamatoa filoha ny fametranao fialana mba
raha tena tiany Madagasikara nao tiany vahoaka malagasy fa de ny fametrahany fialana no tena fahendrena indrindra. Ny amaranako azy amizay hafatra amitsika artiste. Tokony ho raisitsika lesona nareo artiste malaza reo ny zava-misy amizao. Satria i raha tsika mahita reny zava-nisy reny fa zay mpiaradia amin'ny fitondrana ty de reny nahazo anazy. Tsy ny fonenany, tsy ny fonenany. Satria ananany vahoaka alahelo satria makasitraka fampijaliana vahoaka. Anisany makatoa ny fampijaliana vahoaka. Ka anisany reny tokony ho lesona ho atsika ho artiste reny zavatsy reny. Hoe engavina ianareo artiste mba tsy hanao resaky propagande zany mihitsiny. Engavina nareo artiste mba tsy hanao resaky propagande na kelikely aza. Satria lasa ananany vahoaka alahelo satria efa mahita artiste vitsivitsy aho efa voakan'olona sary any. Zay nisa nanao propagande tamin'ny propagande ny Andriamatoanitra RAJOELINA. Tsy excuse ny hoe karamany anay, tsy excuse zany. Manao fampisehoana foana nareo atramizay. Na tsisy propagande. Mampidi-bola foana fa tsy excuse velively ny hoe resaky hoe karamana anay. Ary oka engavena tsika artiste mba tsy hanao propagande nizaniza manomboka androany satria anisany manome lesona ratsy ny vahoaka malagasy efa maribado de amina lalan'ny fampisehoanareo no amorian'ny mpanao politika olona de tsy hain'ilay malagasy amizay hoe ina moa ny raison ray hifidianana olona ray. Tsy mifantoka ary tsy mivaky loha amin'ny projet-n'ilay candidat ilatsaka ny vahoaka ankamaroan'ny vahoaka malagasy zay tsy bado fa lay spectacle anareo no mampifantoka de iny spectacle anareo fety ataonareo iny no région ifidianan'olona ray. Normal lay firenena raha mirotsaka andafaka satria nalainga nafahan'olona eo namenareo spectacle anisany ianareo miraitsy kombakomba amin'ny fanapotena vahoaka malagasy koa. Ka zay mba niangaviko anareo. Zaho tsy mirary hoe ho azondrana reo artiste nanao propagande reny. Non, tsy mirary anjany zao fa ajanony manomboka androany ny resaky fanaovana propagande fa tsy excuse velively ny atao hoe karamany anay. Fa jereo karama koa nen'ireo olona mpanaradia fitondrana jerenao reo nahazo anazy reo karama koa nen'andreo vola koa gn'andreo fa jereo mahazo anazy. Ka zay ngamba no afatra amitsika artiste tsy haiko hoe ho raisinareo amin'ny côté ahoana zavatra resako zany fa rehefa izingizy nanao propagande foana moa nareo amin'ny mpanao politika de isy mpanao politika hamitaka vahoaka amizay de azagaga amizay raha ohatra hoe hiarina tezeram-bahoaka amizay nareo amizay fotoana zay. Farany amaranako azy amizay hafatra ho atsika tanora malagasy sy hafatra ho an'ny vahoaka malagasy. Efa io ny situation misy. Efa io ny zava-misy ary rehefa manomboka miparitaka era Madagasikara. Ka hoy aho hoe fadisoana lehibe raha ohatra hoe hampihena ny température isika malagasy. Raha tsika no mampihena ny température an'io tsy manohy an'io de vitatry ao momba atsika. Vitatry ao momba ny vahoaka malagasy. Aza misy sentiment amresaky famendry fendrona ampy zay lainga natao zay, ampy zay lainga natao tsika hatramizay zay. Satria amizao de efa tsy hoe resaka jiro sy rano fijaliana tsony fa le fijalian'ny malagasy mihitsy ny tena marombotra ny vahoaka amizao. Ka zay zany no mba hafatrako amitsika malagasy hoe de fa azahena io température io de fa tohizo hatramin'ny farany tolona fa raha vao manenany io tsika tsatsany lainga tsara latra tsy famendry fendrona mody mampalahelo gauche à droite zay mombo atsika ataovy ampy atsika malagasy zay lainga nafana atsika hatramizay amataony maro zay fampahorina atsika amataony maro zay. Zay angamba no azoko resana androany mankasitraka tompolay sy tompovavy dia samia mieritseritra ny zavatsy ny resako rehetra teo. Mandra-piona.